Manaraka akaiky ny zava-misy amin'ny sehatra rehetra ihany koa ny expert comptable ahafahana mampitovy ny traikefanana ny expert comptable ary dia isy ny atrikasa ho karakarainy ho lavitra izy ireo eto Madagasikara izay ho tanterahana Antsoatsy. Vola Ravoavy no mitondra ny andindiny izay, Tsirakota kosa naka ny sary. Mivoatra ny zava-misy eto an-toerana sy maneran-tany mikasika ny orinasa. Antony izay nanatanterahan'ny ho lavitry ny expert comptable eto Madagasikara ny atrikasa teto amin'ny la résidence Akirana androany. Ny ordre des experts comptables malagasy dia membre ny IFAC, izany hoe ny fivondronana ny expert comptable eran-tany. Ny IFAC io dia mamoaka norme, mamoaka code d'éthique et déontologie applicable amin'ny membre rehetrarehetra. Dia ao anatin'izay zany izay expert comptable malagasy dia ny organiser an'ity atelier ity mba ahafahana midiscuter hoe ahoana ny fomba hiaplikena ny norme sy code d'éthique et déontologie eto Madagasikara satria mivoatra ny zava-misy mikasika ny orinasa dia tsy maintsy mivoatra arak'izay koa zany ny expert comptable amin'ny asany. Anisany olana mianjady ny expert comptable amin'izao fotoana izao fisian'ny olona ivelan'ny ho lavitra izay tsy ara-dalàna kanefa misalovana manatanteraka ny asan'ny expert comptable. Ny ordre des experts comptables moa zany dia fivondronana ny expert comptable eto Madagasikara. Ny comptabilité ary ny audit dia olona membre atao amin'ny ordre des experts comptables ihany no avelan'ny lalàna manao an'ireo asa ireo. Misy nefa amin'izao fotoana izao izay olona manao mini angambany manao an'ilay asa na dia tsy membre atao amin'ny ordre ka anatin'ilay zavatra ilofosana atao amin'ny ordre zany amin'izao fotoana izao ny mijery an'io zavatra io hoe mba ahafahana manome an'ilay asa araka ny tokony izy ny orinasa. Raha ny zava-misy dia mbola vitsy ny expert comptable eto amintsika. Ny ordre des experts comptables zany dia fanametraka politique de recrutement justement ahafahana mijery an'izay hoe vitsy loatra ny expert comptable hoe ianao raha miteny zao tsika amintsika miresaka zao dia eo amin'ny 20 mizato eo ny expert comptable amin'ny volana janvier manaraka dia isy eo amin'ny 30 eo anatevinarana anay, izany hoe eo amin'ny 50 mizato eo. Ireo 50 mizato ireo dia efa manomboka miparitaka any amin'ny région sy any amin'ny chef-lieu de département amin'izao fotoana izao. Izany hoe efa manomboka miparitaka eto Madagasikara zany ny expert comptable. Nambaran'ny expert comptable fa miankina amin'ny fivoaran'ny toe-karena ny tokony isan'ny expert comptable amin'ny firenena iray.